Amin'ny fofeny fifaliana sy aravona no iarabana atsika taranaky ny FJKM Tranovato Faravohitra mahatratra tianio ity 5 septambra 2024 anatanterahana eto anivon'ny fiangonana ny alahadin'ny taranaka. Misy fidirana indroa ity fanompoam-pavahana alahadin'ny taranaka ity. Fidirana voalohany amin'ny 7 ora, fidirana faharoa amin'ny 10 ora. Ary amin'ny mahafetin'ny taranaka azy moa dia mianga ary miopana amin'ny teny faneva zany alahadin'ny taranaka izany. Dia ny teny faneva nalaina tao amin'ny Salamo faharoa, andiny ny fahafito tapany faharoa manao hoe zanako ianao, zaho miteraka anao androany. Ary amin'ny mahaladin'ny taranaka azy dia ny zanakam-pelezana avokoa no mandray anjara amin'ny fanompoam-pavahana. Ka ny mitarika ny fotoana dia ny mpitandrina Ramanuel Edy. Ho aminareo rehetra mahalala an'Andriamanitra sady voantso no masina, ho aminareo rehetra riavana ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fampiraisana amin'ny fanahy masina. Ny Andriamanitra ne no mentsika voninahitra amin'izany rehetra izany. Dia hiaraka hitsangana isika riavana hanomboka izao fotoana izao ka hiantso ny anaran'ny Tompo amin'ny alalan'ny Salamo 5:1 sy ka hatramin'ny 7 ary ny hira fanampiny 7. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Anandratra anao ao ry Andriamanitra mpanjako sy ankalaza ny anaranao mandrakizay toria. Ankalaza anao isan'andro aho sy dera ny anaranao mandrakizay toria. Lehibe Jehovah ka tokony hoteraina indrindra, ary tsy takatry ny saina ny fahalebiazany. Ny taranaka rehetra samy hidera ny asanao amin'izay mandimby azy sy hanambara ny asanao lehibe. Nilaza ny voninahitry ny fiandriananao sy ny asanao mahagaga no saintsainiko. Ny hery ny asanao matahotra no tenenin'ny olona, ary ny fahalebiazanao no lazaiko. Anonona ny fahatserovana ny haben'ny fahatsaranao izy sy hioby ny fahamarinanao. Amen. Ny mivavaka, ny mamaky ny tenin'Andriamanitra dia ny zanakam-pelezana ihany koa. Endreny hafalianay ry Andriamanitra rainay Jehovah tompony maro, ary ampanatretena tanteraka ny idirana sy hanomezana voninahitra anao indray amin'izao fahatanterahana amin'ny fotoana taranaka. Ieno ny afatrao, ieno ny fampianaranao. Dia rakofo ny fanano masina sahady ireo mpanomponao ifandimby hitondra izany. Testamenta taloha ao amin'ny Salamo faharoa ny 1 ka hatramin'ny 12. Amin'ny anaran'ny Tompo, nahoana no mitabataba ny jentilisa ary misaina anohany foana ny firenena. Ireo mpanjaka ny tany mitsangana ary ny mpanapaka miara-mioko hanohitra ny Jehovah sy ny Mesiany ka manao hoe: Oka ho tosantsika ny famatorany ka harintsika hiala amintsika ny famehezany. Izay mipetraka any an-danitra miome, ny Tompo maneso ireo, dia hiteny azy amin'ny fahavinirana izy ka ampangororo azy amin'ny fahatezerany hoe: Za kosa efa nanendry ny mpanjakako tamboniny Ziona tendrombohitra masina. Filazantsara nosoratan'ny Lioka 7 andiny faraka 20 sy 20 amin'ny anaran'ny Tompo.
ary rehefa natao batisa ny vahoaka rehetra ary Jesoa koa natao batisa sy ny vavaka dia nisokatra ny lanitra ary ny fanahy masina nidina tao amboniny ka ny endriny dia tahaka ny voromailala ary nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe ianao no zanako malalako ianao no sitrako. Raha mbola nilaza izany teny izany Petera dia nilatsaka tamin'izay rehetra nandreny teny ny fanahy masina ary talanjona ny mino isan'ny voafora izay niaraka tamin'ny Petera satria nilatsaka tamin'ny jentilisa koa ny fanomezana dia ny fanahy masina. Fa nandre azy ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy nankalaza an'Andriamanitra izy dia namaly Petera ka nanao hoe moa misy olona mahazo mandrara ny rano tsy hanaovana batisa ireo izay efa nandray ny fanahy masina tahaka antsika koa dia nasainy natao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izy ary nangatahiny mba hitoetra ao amin'ny andro vitsivitsy izy. Amen. Ary ny mitory ny tenin'Andriamanitra dia ny mpitandrina Rary Jason Hery. Ny foto-kevitra izay ho hazavaina amin'ity an'io afako dia ilay nambara tao amin'ny Salamo 2 teo mivakina manao hoe zanako ianao izaho no niteraka anao androany. Fanontaniana avy hatrany no apetraka ny hoe iza moa ny taranaka. Za tsy manao hoe inona ny taranaka to milaza zavatra fa olona ny taranaka ary tsy manontany koa hoe iza no taranaka ohatra ny manilika zany hoe misy tsy taranaka fa le fanontaniana dia hoe iza moa ny taranaka. Mamaritra ny maizy azy zany ilay fanontaniana. Amin'ny ankapobeny aloha zany tsika dia mieritreritra hoe taranaka ny ray aman-dreniny fandimby teto dia tetotsika no nitaizaina tetotsika no niaraka ny tombo tao anatin'izany fahafantarana an'Andriamanitra izay mety hinona azy zany. Raha atao amin'ny teny tonga mivatambatana dia hoe zanadrazana. Kanefa ny teny zao vakiny eto izao izay milaza hoe zanako ianao izany niteraka anao androany dia ilazana ny Kristy io teny io fa tsy nilazana olona avy hatrany. Miariary zany no hoe tsy tokony hijanona amin'ile mahazana drazana izay fotsiny zany tsika taranaka fa miakatra indray any amin'ny izay tena hevitr'Andriamanitra dia ny ahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra. Dia zay le hoe iza ny taranaka, iza moa ny taranaka. Ny taranaka zany eo amin'ny soratra masina dia io ambary io ny hoe zanako ianao zany niteraka anao androany. Ny taranaka araka an'Andriamanitra zany dia zay nateraka Andriamanitra. Tsy mijana fotsiny antsika amin'ilay janaky ny ray aman-dreniny fandimby fa tena mba atson'ny tompontsika iroso amin'izany maha zanak'Andriamanitra zany. Dia izay araka an'Andriamanitra zany izay mino ny Jesosy nandray azy no ataony hoe taranaka. Zay ny taranaka, zay zany tsika tokony zany tsika fa tsy taranaka ny ray aman-dreny fotsiny dia araka ilay teniko teo amin'ny mety matratra sofiny nefa averiko ihany tsy zanadrazana fotsiny tsika. Dia avy eo amin'izay zany dia tonga amintsika amin'izay ilay tenin'ny Salamo 2 satria Jesosy hoany nanaovana an'io teny io fa tsy tsika loatra avy hatrany fa tsika nefa tonga zanak'Andriamanitra rehefa mino mandray an'i Jesosy. Zanako ianao zany niteraka anao androany. Amen. Mahery zary avana. Amboim-piona ny taranaka faravohatra ny eto am-piangonana rehefa alahady voalohan'ny volana septambra. Andro ny antefan'ny safidin'ny mpihevitra rà izay nankatoavin'ny ankatoka ho alahady ny taranaka. Fa inona tokoa moa ny tanjona amin'izany? Fankalazana sy fideranan'Andriamanitra no nalekeny ny fitohizan'ny taranaka. Zava-dehibe ho antsika tokoa mantsy ny manana taranaka ary tsy ny kely soroka isika ny taiza sy ny kolokolo ho taranaka vanona amin'ny alalan'ny soratra masina. Fiombona-pifaliana
noho ny fitahina izy tompo ka nahatratra zao alahady ny taranaka izao. Fifankalana misimisy kokoa ireo taranaka tsy akanavaka na nyvavaketo na tsy farany ny famatotra trany ny fiainam-pirenena sy ny fiainam-pangonana ary indrindra ny fiainan'ny fiangonana trano vato faravohatra. Izany dia hatramin'ny fahagola-tany tamin'ny fitondran'ny ranavalomanjaka izay nandorana n'izy efa mianaka teto ho martiora noho ny finoany. Koa mitodika mitsoka amintsika taranaka manokana hanao zava-dehibe ny fandraisana anjara amin'ny fanoanana ireo ezaka ireo na ny asa zany na amin'ny vola sy ny fitaovana. Eto dia indramitsokely ilay teny izay voasoratra ao amin'ny firanan'ny FFPM laharana 7 manao hoe hoy ny tompony miteny eto hoe nahafoiny aiko aho hanavotako anao ka nalatsako ny rako ny soloko anao. Ny aiko no nomeko ry mpanota very aiza izay afoinao re mba ho ahy tomponao. Anio riavana dia rakitra telo toy ny mahazatra ihany. Ny valopy aladin'ny taranaka dia arotsatsika ao amin'ny kitapo ny rakitra fahatelo izay hoentin'ny diakona lehilahy. Fifaliana lehibe ho anay taranaka Ratsimbazafy Roger sy Ranaivo Sobodina Valina avy aty Atory Frantsa no miarabanareo rehetra mpianakavin'ny finoana eo anivon'ny fiangonana FJKM Trano Vato Faravohitra amin'izao andro natokana ho an'ny taranaka izao. Feno fankasitrahana an'Andriamanitra isika fa mbola nomeny izao fotoana izao miara-miompo-po mampanahy na dia eo aza ny elan'elan-tany sy ny toeram-panompoana samihafa manasaraka antsika dia efa nampiresiny tokoa isika ho iray ao aminy ho mpandova sy mpiara-mandova ny fanjakany. Amin'ny mahazanaky ny fiangonana ny tenanay aty ampita dia tiana ny mampatsiahy fa tsy manadino ny fiangonana ny mpirana izay nandraisana fahasoavana tamin'ny lafiny maro tokoa indrindra teo amin'ny fandrosoana ara-panahy teo anivon'ny sampana sekolelady fony fahakely ny fanoloran-tena ho an'ny tompo anatevin-daharana amin'ny asa fanompoana fitoriana niaraka tamin'ny amboara-peo no tariany ray aman-dreninay sy ny mpaitapo. Tsy hainy tsy hisotra ny ray aman-dreny mpitandrina ireo tompona andraikitra isan'ambaratonga ny sampana velona rehetra mbola betsaka ny asa miandry eo ny fahasahiranana maro isan-karazany mandalo fotoan-tsarotra ny firenena izay tsy manamora ny asa kanefa dia matoky sy mijoro hatrany isika araka ny teny fanevany jobily fankarazana ny 510 taona ho fitahiana tokoa ianareo ka hijoro ho fitahiana sy vavolombelona marina sy masina eo anatrehan'Andriamanitra ilay tiantsika eny amin'izay toerana anirahana antsika ho voninahitry ny anarany ary mandra-piaviny. Dia amin'ny fifaliana riavana no hiarabanantsika rehetra mpiara-mivavaka eto amin'ny fitandremana Trano Vato Faravohitra no ny fatratrarana indray izao alahadin'ny taranaka izao. Voalohany dia misaotra an'Andriamanitra isika satria izy no nanome ary izy naka, izy mbola namindra fo tamintsika ka mbola nahazo mindray izao tombonandro izao. Isaoana izy satria raha nandalo aretina mafy tokoa ny firenena maneran'izao tontolo izao, isika dia mbola anisan'ny nahazo tombo satria mbola nahazo famonjam-po ka tratra ity andro anio ity. Koa dia mankasitraka fenao an'Andriamanitra isika. Mankasitraka ihany koa ny ray aman-dreny mpitandrina noho ny fitandremana natao nandritra izay fotoana izay ary dia antenaina fa iroborobo hatrany ny fiaraha-miasa eo amin'ny mpitandrina sy ireo mpiara-amin'ny mivavaka rehetra. Antenaina fa ho totosa soma tsara ihany koa ny fikasana rehetra dia ny fanatanterahana ny projet ny fiangonana zany ny amin'ny ananganana ny trano lehibe ny tsinako fa ny fitadiavam-bola loharano ananganana ny trano anaovana ny fitadiavam-bola ho am-fiangonana io. Dia antenaina fa Andriamanitra tompony fahefanany mbola hita sy tantanantsika rehetrarehetra mandritra n'izany fotoana rehetrarehetra zany. Izao izay miteny moa dia tsy iza fa
raha lay samarase avy amin'ny tompo fiadanana avy aty a Canada Niagara Falls. Kompatanina ho antsika rehetrarehetra fiara-miangona mpianakavy finoana amin'ny fiangonantsika ao an-trano vady Faravohitra amin'izao fatratrarana ny fetin'ny taranaka izao. Manora cotation avy tia Washington DC no faly manolotra indray ny firarian-tsoa antsika rehetrarehetra ho an'Andriamatompo tandrina sy ny ankonany ny tosafy rehetrarehetra isy andro manokana ny STK sy ny ratsana mozika izay nisy ana dia faly zaho misolo tena ny kristianina avy aty toerana hanolotra firarian-tsoa antsika rehetrarehetra aleo alasana amin'izay rehetra atao sy kasaina dia mampahery atsika hatrany satria tena mahazo tombony tsika any Madagasikara amin'ny fahafahana indray efa miverina any am-piangonana fa izay manokana aty dia mbola tsy misy fisokafan'ny tepoly dia mbola samy any an-trano daholo zany manaraka ny fanompovavahana fa dia mirahasoa atsika rehetrarehetra samy hotain'Andriamanitra. Faly miaraba ny mpitandrina mianakavy sy ny mpianakavy ny finoana rehetra ao amin'ny FJKM an-trano vady Faravohitra. Isaorana ny tompo nahatratrara antsika izao fetin'ny taranaka iraka amin'ny 20 izao. Izao moa dia iza fa Rakotosetson Andrianina, zanaky Rakotosetson Angelin Siasina, diakona sy mpikamana ny SVM ary mpampianatra sekolary ao amin'ny trano vady Faravohitra. Izao dia manambady ary mananjanaka iray, izahay dia monina sy miasa aty Allemagne. Ny hafatra ampitaiko amin'ny zanaka Faravohitra manontolo dia ao amin'ny jaona 3 toko voalohany 2-4 mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo. Tsy manana fifaliana mihoatra noho izao aho dia ny andrenesako fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanako. Dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Izay anamarika manokana ity aladin'ny taranaka 224 ity dia ao zany ny fiara-miompo-pamapana miara-mivavaka kanefa koa dia isy ny fijoroana vavolombelon'ny taranaka rehetra hanangana fotodrafitrasa eto anivon'ny fiangonana dia trano atao loharanimbola maharitra. Dia miezaka manazava sy manentana an'izany ny filohan'ny komity ny trano loharanimbola maharitra. Aiza dinoana ry havana fa amin'ny alahady 20 ny volana septambra afaka tababolona zany tsika dia ho atolotra amin'ny fiangonana le asa le dingana voalohany dia amin'ny fotoana eo koa no ametrahantsika ny vaty fehizoro ho fanomboana ny asa fanorenana le trano misy rihana 5. Irahantsika an'izao asa fanorenana izao ny teny faneva izay novidin'ny komity izay niraisina tao amin'ny boky ny Agay toko voalohany 5 tapany 2 manao hoe amin'ny anaran'ny tompo ataovy ny trano dia kasotrahako zany sady ankalazainao ho Jehova. Isy ihany koa ny fanazavana ny fandaharam-potoana eto amin'ny fiangonana mahakasika indrindra ny amin'ny fandraisan-tanana mpitandrina. Araky ny foto-dalàna sy fitsipika mifehan'ny FJKM rehefa nandalo fotoana mifankalala amin'ny mpitandrina sy ny fiangonana dia miroso amin'ny fandraisan-tanana ho tanterahana zany ry havana ny alakamisy 3 martsa 2020 sy 2020 tarihan'ny synodam-paritany rahantsika fiangonana manontolo ary anotrina manokana an'izany ny filohan'ny FJKM. Ny alahady kosa 6 martsa 9 martsa no fampovavahana rahantsika mpianakavy ny finoana rehetra antsona manokana amin'izany tsika taranaka tsika anam-pielezana rehetra. Sotranao izahay tamin'ny fiaraha-miasa tamin'ny mpitandrina Ravalomenjanahary Lala Emmanuel Mivady na ahafahana nampandroso ny fiangonanao. Ankehitriny no tendrenao ny mpanomponao ny mpitandrina Andriamampianatso Gerson Madaniel Mianakavy hiasa eto amin'ny fitandremanao FJKM trano vady Faravohitra. Koa napetraka tamin'ny komity ny fitarihana ny fanomanana ny fandraisan-tanana azy ireo amin'ny volana Marsa 2022. Ao anatin'ilay fananganana fotodrafitrasa trano loharano dia misy hetsika samihafa. Eo moa zany ny fanaovantsika ny valopy hiezaka ao amin'izany fotodrafitrasa zany. Fa misy ihany koa ny boatin-drakitra
izay zaraina amin'ny tsiraray avy, zaraina amin'ny isa-tokantrano ka mba samy mandray amin'izany boatin-drakitra izany sika anaovantsika rakitra ny tokantrano ka rehefa tonga ny fotoana dia aterintsika aty amin'ny tranon'Andriamanitra. Misy ao ny boatin-drakitra trano fiangonana lehibe kokoa, misy ny salasalany, misy ny madinika, dia samy mivimbina amin'izany ny taranaky ny fiangonana manontolo rehefa miala eto anivon'ny tanàna ny fiangonana. Ary zao fotoana afaka indroa taona izao dia samy mifarana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Dia mirary ny sosin'ny fitahian'Andriamanitra ho atsika taranaky ny fiangonana manontolo. Mahatsiaro atsika mambavaka mandrakariva na iza misy atsika na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Mba sy hampahery atsika lalandavany Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana. Ary dia manentana atsika hatrany atsiaro ity fiangonana trano vato faravohitra ity izay vato lampina nakanatsika sy aty lavaka ny adina atsika. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra mahereza ry havana.